Faly miarabantsika tsy ariariavindray tratra ity sabata maraina fa 20 volana novambra ity misotroan'Andriamanitra isika fa mbola nitahiny manjakariva tratra izao andro anio izao misaotra anay koa mandroso manaraka ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra eto ary mirary soa indrindra anao hitondra vokatsoa eo amin'ny fiainanao anay izany. Lohandirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia hivava isika. Eto Andriamanitra mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anay anio. Misaotra ihany koa manaikaraka aminay eto. Avaozy ny fomam-pananay anakanao ary irina indrindra raha eo ianao. Mba hoeto aminay hankahery anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe rehefa mangitaita amin'ny fahamarinana isika. Ilaina amin'ny Salamo 2:1 sy ny 2 manao hoe tahaka ny diera mianahana maniry ny rano anony no aniriny fanahiko anao Andriamanitra. Mangaitaita an'Andriamanitra amin'ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no ho tonga aho ka hiseho anatrihan'Andriamanitra. Amen. Manana fahamarinana sarobidy ambara amin'ireo izay maniry hatakatra ny zava-panahy ny Tompo. Ho an'ny rehetra ny fampianarany ary tandrify sy sahaza ho an'ny filany tsirairay. Na dia voatafy ny fomba fiteny tsotra izay azony ankizy takarana aza ireo fampianarany dia lalina kosa ny fahamarinana raketiny ka na ireo manam-pahalalana be indrindra aza dia ho babo ary ankoaka amin'ilay tompon'ny fahendrena tsy manam-paharoa. Mety ahita zava-mahafa-po ny saina tao amin'ny fanambarana tsotra ataon'ireo izay endry indrindra nefa ny tsom-piainana indrindra ihany koa dia hatakatra ny fahamarinana ka handray an'ireo teny fikasahany izay ampitony ny etaetan'ny fanahy. Nampianatra ny lehilahy sy ny vehivavy Jesosy mba moazana ao anatin'izy ireo ny faniriana dia hatakatra ny momba an'Andriamanitra, hibanjina ny fahatanterahan'ny toetra an'Andriamanitra sy hangataka ny fahamarinan'i Kristy izy. Izany mantsy no hahafahana manaiky azy eo anatrihan'i Jehovah Tompo. Mahatsapa fahabangana ao amin'ny fanahinao ve ianao? Moa ve ianao noana sy mangaitaita amin'ny fahamarinana? Porofo mibaribary izany fa ny asa tao am-ponao Kristy ka nametraka an'izany etaeta izany tao amin'ny fanahinao mba hahatonga anao hangataka azy, hanatanteraka ho anao ireo zavatra izay tsy azony tenanao samirery ho tanterahana naoviana naoviana. Noraketina an-tsoratra ireo fanoharana ataon'i Kristy ka ny heviny dia ho tsotra sy madio ho an'izay mahatoky sy fatrapikitsatsaka ny fahamarinana. Ireo izay tsy mikatsaka ny fahamarinana tahaka ny fitadiavana harena miafina kosa dia mampiharihary fa tsy faniriany lalina ny ahalala ny fahamarinana. Mbola milaza izao amin'ireo mpanaradia azy mariny Kristy manao hoe ianareo no navela ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ireny kosa tsy mba navela. Fa izay manana no omena ka anana be dehibe izy fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo ampianaro izahay hampitombo ireo fanomezam-pahasoavana efa nomenao anay. Ampianaro izahay hankasitraka ny soa rehetra azonay aminao ary tao manjakariva izahay hanana fikerezana hikatsaka ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Yeah.